aminao ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo amen. Ny tenin'andriamanitra izay angarantsika ny afatra amin'ny teny ity ravana dia araka izay hitantsika amin'ny salamo 7:20 andininy 7 ka hatramin'ny 7:20. Salamo 7:20 andininy 7 ka hatramin'ny 7:20 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'ny tompo. Andriamanitra, raha nandeha teo alohan'ny olonao ianao ka namaky ny hevitra dia norooro ny tany ary nitaitaika ny lanitra tamin'ny fanatrehan'Andriamanitra, na iry sy na iry aza tamin'ny fanatrehan'Andriamanitra, Andriamanitry ny Israely. Raha noram-pitahiana ny nalatsaka ao tamin'ny olovanao, Andriamanitra, ary raha kotra izy dia ny velombelominao. Ny olonao tamatoerana teo, mamboatra ho an'ny ory araka ny fahasoavanao ianao, Andriamanitra. Ny tompona nomeny teny ary ny vehivavy mpilaza soa dia antoko ny lehibe. Ireo mpanjaka be miaramila dia vaky nandositra ary ny vehivavy izay mitoetra ao an-trano no mizara ny babo. Raha mahandro eo amin'ny valy ianao ireo dia ho tahaka ny ela-bory mailala miravaka volafotsy ary ny volony miravaka volamena tsara. Raha eliny tsy toa, eo ny mpanjaka maro dia latsaka ny oram-panala ao Zalmona. Amen. Araka izany ry havana dia ny fankalazana an'Andriamanitra no ny fitondran'ny Israely sy ny fandresen'ny fahavalony. Izany moa ny soramandry izay azo amin'ny titana ihany koa izao ampahany soratra masina izay niraisintsika teo izao. Ary dia misy reto famarinana telo reto indray no tiako hisariana ny saintsika avy amin'izany teny izany. Ny famarinana voalohany izay hitantsika dia izao hoe nandeha teo alohan'ny Israely namaky ny hevitra Jehova. Nandeha teo alohan'ny Israely namaky ny hevitra Jehova. Hitantsika izany eo amin'ny andininy 7. Raha verina vakiana toy izy manao hoe Andriamanitra, raha nandeha teo alohan'ny olonao ianao ka namaky ny hevitra. Eto ravana dia hitantsika fa i Davida moa no manoratra izao salamo izao. Ary ampatsahiviny Davida ao anatin'izao asa soratra izao fa Andriamanitra no nandeha teo alohan'ny olona izay ny Israely no ambarany amin'izany rehefa namaky ny hevitra izy ireo. Tena zava-dehibe mihitsy io hoe Andriamanitra mandeha eo anoloana io, satria izany mihitsy ny fiheverina tamin'izany fotoana izany dia hoe ny olona, ny tafika, ny vahoaka zao Andriamanitra izy ireo no mandeha eo anoloana. Izany nahatonga ny Israely any amin'ny Exodosy 2:30 rehefa ela Mosesy tsy nidina ihany tao an-tendrombohitra tao dia ozy izy ireo nampiantson'ny Arona izy dia hoe i Mosesy iny efa tsy hita, tsy aiza ny hafarany any fa zao mitsangana ianao izy dia anaovy Andriamanitra izay hitarika antsika eo alohany. Any andininy voalohany no miresaka an'izany. Izany hoe tena mila n'io Andriamanitra io mitarika eo anoloana, mitarika eo alohana ny olona. Ary avy eo moa Andriamanitra nanome toky an'i Mosesy tatoriana manao hoe ny tavako izy no andeha hialohanareo dia hahita fitsaharana ianareo. Any amin'ny 7:30. Ary Mosesy dia tena nilaza an'izany tamin'Andriamanitra mihitsy. Ozy eo amin'ny andininy 10:10 manao hoe raha tsy andeha ny tavanao izy aza mitondra anay hiakatra hiala ty. Izany hoe raha tsy ianao no mialohanay Andriamanitra tena za tsy andeha, za tsy andeha aza mitondra anay hiala eto amin'ity toerana ity ianao. Raha tsy ianao no mandeha mialohanay. Ary avy eo moa izy nolazain'Andriamanitra hoe ianao izy dia tena mahita fity ao anatrehako. Izany hoe tena tiako ianao, fantatro ianao, angatao izay zavatra tianao fa omeko. Dia inona no nangatahany Mosesy? Ampahitao ny tavanao. Izany hoe omeo antoka Jehova fa tena io tokoa ianao mandeha eo anoloanay. Zany no nangatahany Mosesy satria tena zava-dehibe mihitsy io hoe mahita fa Andriamanitra no mandeha eo anoloana io. Dia ozy Andriamanitra taty aoriana manao hoe zao ary manamboara ozy izy fiaran'ny fanekena, fiaran'ny vavolombelona izay antsonako hoe fiaran'i Jehova. Io vata io zany izay vita amin'ny volamena dia izao io vata io no ao no onina ozy, ao no onina. Ary dia io no entinareo mialohanareo rehefa mandeha nareo amin'izay lalana rehetra andehananareo mba ahitana hoe io tokoa Jehova mialohanay. Ary Davida zany eto raha milaza manao hoe nandeha namaky ny hevitra ny olona dia Jehova nandeha teo alohany dia ny sarisary azo anehoana izany dia izao ilay fiaran'ny fanekena izay nandeha teo anoloan'ny olona rehefa namaky ny hevitra ny olona. Tany anefitra ny Israely tsy navelan'Andriamanitra irery-tany fa tena notarian'Andriamanitra, Andriamanitra no nandeha teo alohan'izy ireo. Inona ry havana ny lesona izay azontsika tsoahana avy amin'izany? Ianao koa ry havana, iza no Andriamanitra izay mitarika sy mandeha eo anoloanao, eo am-pamakivakiana ny fiainana izay azo ambarako hoe hevitra misy antsika ankehitriny.
angamba tena le fiainatokantrano mihitsy ilay efitra dezera karakaina tsisy fiainana intsony amin'n'tian'io tia dia teteny aminao hoe Jehova no ataovy mpitarika mandeha eo anoloana homeo azy mihitsy ny familiana ny fiainanao ny dikany indraindray manko isika ihany ane no mitarika fiainantsika Andriamanitra ataontsika mpanaranaraka antsika ny fotsiny hoe akarindray dia ataovy an'izao akarindray dia homeo an'izao akarindray dia taiosy arovy tsia Andriamanitra mihitsy no mpitarika ary raha tsy izy no eo anoloana dia tena mitenao fa ho sahirana ianao ao anatin'ny toeram-piasanao mety tena le toeram-piasana mihitsy no heverinao hoe dezera andehananao amin'izao fotoana izao manontany tena ahoana Andriamanitra no atrehako an'izao olana be atao am-piasana izao tsotra ny valiny Andriamanitra ravana no ataovy mandeha eo anoloanao zany anena baram-panao salama ny amin'ny salama fahaenina ambin'ny folo andiny favalo hoe ataoko eo anatrehako mandrakariva Jehovah ozy izy dia tsy angozoozo aho raha tena tianao no hijoro tsy atahotra zao ataovy eo anatrehanao mandrakariva Jehova nataovy mpitari-dalana mpitari-tafika mahery Jehova io Jehova nataovy eo anoloanao ary nisy mpampianatra ryavana nanambara tamin'ny mpianatra izy manao hoe inona ozy no zava-doza amin'ny asa fitoriana filazantsara inona ny tena danger amin'izany hoe fitoriana filazantsara zany ny aretina ve ny aretina hoe marary le mpitory filazantsara dia tena sahirana izy tsia ny fanenjehana ve tsy izany ny danger ozy izy amin'ny fitoriana filazantsara hoe tena be mpanenjika be mihitsy tsisy dika zany na ko hoe tsy ifisiana ve tsy fananana fitaovana ve tsisy dika n'izany ozy izy ny tena zava-doza indrindra ozy izy dia zao mandeha amin'ny herin'ny tena n'le mpitory filazantsara fa tsy mandeha miaraka amin'Andriamanitra rehefa tsy Andriamanitra ny mandeha ho anoloana dia zany ny tena zava-doza indrindra ary zany na tonga Mosesy ilaza manao hoe za tsy andeha ozy raha vao tsy ianao no mandeha miaraka aminay eo anoloanay raha vao tsy nitavanao ozy aza mitondra ny ahialy eto mihitsy tena zava-dehibe ravany hoe Andriamanitra no mitarika io ka tsy le fahasarotana no olana fa izao lay tsika mandeha irery tsy miaraka amin'Andriamanitra ary tena misy ny olona tena hoe mamahany olana io izy miezaka mamahany olana io izy amin'ny herin'ny tenany zany mahatonga ny Israely nanompo sampy mihitsy ny hafarany zany mahatonga ny olona maro mandeha mahazakazaka makany amin'ny fanompo-tsampy satria miezaka mitady izy iza no hitarika anay sy hanoro anay ny lalana ivoahano anatin'izao kizo misy anay ankehitriny zao atolory an'Andriamanitra ny fitarihana ny fiainanao ray manontolo atolory ao am-pelantanany mieteza anao hiala amin'io familiana io aza zay sitraponao zay tianao itsony no atao fa mieteza hanaraka tanteraka an'Andriamanitra dia anao tahaka ny Israely hoe Jehova ianao no mitarika anay sy mandeha ho anoloanay amin'izao famakivakiana ny hevitra izao ny fanontaniana mipetraka amiko sy aminao zany zao iza no mandeha ho anoloanao iza no mpitarika anao iza no arahanao eo amin'ny fiainanao raha mamaky ny hevitra ianao amin'ny tian'io tiravana dia te hitona anao aoka ho Jehova no mpitarika atsika tsisy mpitarika azo antoka ankoatra ny Jehova ry havana atolory azy ny familiana ny fiainanao eo amin'io toe-javatra sarotra zay lalovanao io atolory azy te ambarao mihitsy hoe Jehova ao manaraka ny fitarihanao manaraka zay sitraponao manomboka izao fa tsy vitako no mitondra ty fiainako ity ary tena tsy vitantsika raha tsy izy sy ny fanahiny no mitarika atsika ao anatin'izany ny famarinana faharoa zay hitantsika tokoa nefa ravana dia izao hoe nandatsaka ranon'ora-pitahiana sy fahasoavana ho an'ny Israely tany anefitra Jehova ary ny orooro ny tany noho ny fanatrehany nandatsaka ranon'ora-pitahiana sy fahasoavana ho an'ny Israely tany anefitra Jehova ary ny orooro ny tany noho ny fanatrehany hitantsika izany amin'ny andininy fahavalo ka hatramin'ny andininy fahafolo etotsika ravana dia mahita fa rehefa niaraka tamin'ny Israely tany anefitra Jehova dia ambarany Davida eto manao hoe ny orooro ny tany ozy izy ary ny taitaitra ny lanitra zany hoe tena nahita ny herin'Andriamanitra sy ny voninahitr'Andriamanitra reo Israely ireo nahita ny voninahitr'Andriamanitra sy ny herin'Andriamanitra reo ka tena kotrokorana rehefa vakina tokoa manko ny Eksodosy maneo an'izany zavatra nitranga tantarain'ny Davida za fa sombitsombiny ane no ambarany Davida io sombitsombiny io ambarany io fa tena hoe nidoratsetroka na dia le tendrombohitra Sinay tendrombohitra ngeza be io ary nidoratsetroka tsy azo ny kasihana tsy azo nakekezina mihitsy fa tena nahita ny herin'Andriamanitra dia ambarany io manao hoe nilatsaka ny ranon'ora-pitahiana ao izy nalatsaka ao tamin'ny lovanao zany
eo zao de azo lazaina koa le hoe tena nanomen'andriamanitra fitahina ry zareo tsy nambolana ireo e vahoaka be 600,000 personnes ny lehilahy 20 taona mihoatra fotsiny fa raha isaina zany ny vehivavy sy ny ankizy amina million zany nisan'ny zareo nefa zao nomen'andriamanitra nomana reo ny latsaka avy any an-danitra zany le raha noram-pitahina ary ambaranao koa hoe nisy fotoana ozy izy kotra izy ireo zany hoe reraka de izao no velombelominao zany hoe nomen'andriamanitra na matsy azy ireo andriamanitra ny dikany misy fotoana izy reraka tsisy rano zao omen'andriamanitra rano izy tao mara zao lasa mamy lay rano tao nandeko namakivaky vato no lasa ny boiboika ny rano tena nampahery azy ireo andriamanitra nampahery azy ireo andriamanitra tany anatin'izany efitra satria niarana andeha tamin'andriamanitra tany izy ireo ny olonao izy tamatoerana teo lasa tamana tany amin'ilay tany efitra indray ny Israely zany rehefa miara-mandeha amin'andriamanitra manamboatra ho an'ny ory araka ny fahasoavanao ianao andriamanitra zany hoe manome zay sahaza ho azy ho an'ny olona ory ho an'ny olona sahirana ianao andriamanitra zany no ambarany Davida ka tena hoe naseho an'andriamanitra mihitsy zany a ny heriny sy ny fahasoavany ary ny fahatsarany sy ny fitahiny ho an'ny olony na de tany anefitra ary izy ireo satria niarana andeha tamin'andriamanitra izy ireo zay le hoe noho ny fanatrehanao noho ny fandehana niaraka taminao noho ny fisinao teo amin'ny ivon'izy ireo andriamanitra eo de izao nahita fitahina sy fahasoavana izy ireo inona raha ravana ny lesona antsika tsoahana avy amin'izany tsy mbola miova ary havana fa mbola io andriamanitra izay nandatsaka ny rano noram-pitahina sy ny fahasoavana ho an'ny Israely io mbola io koa no andriamanitra izay ivavahantsika ary mba hay mandatsaka an'izany ho atsika koa izy satria miaraka aminy isika io fiarahantsika amin'andriamanitra io ny ravana de izao hoe manana ny fanahan'andriamanitra isika izay mitoetra ao anatintsika io fanahan'andriamanitra io no mahatonga antsika ho tempolon'andriamanitra ho fonenan'andriamanitra ary izany fiarahantsika mandeha amin'andriamanitra izany raha mino ianao de ny vokatra entin'izany de izao anehoan'andriamanitra ny heriny sy ny voninahany satria miara-mandeha aminy tandremy so tafalatsaka amin'ny nataon'ny Israely indraindray manko tsika mety hoe mandalo tsy fisina tokoa ny Israely raha vao tsisy rano de nomenomenina sy ndeha iverina ao any Egypta rehefa tsisy sakafo sy ny toy zany ihany ny nataon'izy ireo ianao kosa amin'tian'io ity de nomena toky ianao amin'ny alalan'izao afatra izao fa andriamanitra de mahay mandatsaka ny ranonorana sy ny fahasoavany ho anao amin'ny fotoanandro ilavanao izany satria izay le mahandriamanitra mpamatsy azy ka ninona tsy fisina eo aminao aza matahotra aza mana zany hoe nambaran'i Jesosy aza mana ozy na amin'inona na amin'inona aza mana satria na de ny voromanidina zao tsy mamafy ny tsy mijinja nefa mihinana foana ndrena tsisy adino ndray zany anankiray aza maika fa ianareo izay fonenan'andriamanitra nahoana isika ny mana ain'andriamanitra ataony manome ny zavatra rehetra ary rehefa tena miaraka amin'andriamanitra ravana na de any anatin'ny dezera azy tena anehoany zany loharam-pitahiny zany malala mpanompon'andriamanitra ary havana rehefa nataony affectation an'izy ireo de tany ambany vohatra be mihitsy izy ireo ny voatendry ary tamin'izany fotoana zany de nisy nitsirikevitra hoe maninona moa raha manao intervention zany hoe manao kolokolo zany mba tsy andehananareo makany am'izany ambany vohatra be zany fa tsy nanaiky izy mivady hoe aleo any am'izay toerana andehanana ihany fa any am'izay anirahan'andriamanitra any no hitahin'ny fiainanay de nandeha ary izy ireo tany am'izany toerana tsy tonga ny fiarakory zany tany ambany vohatra be tany de izao nefa nahagaga tena nirotsaka tamin'izy ireo tany amin'ny toerana io ny fahasoavana sy ny fitahin'andriamanitra ny asa zay nataon'izy ireo tao amin'ny toerana io de izao rehefa misy ny vatsim-pianarana samy hafa de izany no nitantarena taty ambany vohatra be zahay de nanao zavatra ohatran'izao zay de tena resy lahatra izy mivady ny fandimbona tena kany ampitan-dranomasina izy mivady de tena nijovavolombelona izy ireo ary resy lahatra manao hoe taty amin'ity toerana ambany vohatra be teo zy izy nahazahoanay an'ireny fa raha tsy taty zay tena tsy nahazo an'ireny satria ny zavatra nataonay taty no ny tatarainay de naharesy lahatra olona maro anio aravana te hiteny aminao fa na de ao anatin'io dezera be zay misy anao io ary tsy mahasakana an'andriamanitra hitahanao zany tsy mahasakana an'andriamanitra handrotsaka ny fahasoavany aminao zany indraindray manko tena misy tokoa ny olana de matahotra tsika nefa tsy hitsapatsika fa io olana io mihitsy ane no nomen'andriamanitra anao mba hitanao le tanan'andriamanitra mahery zay miazona sy tianao
io mihitsy no fitaovana anehoan'andriamanitra ny voninahiny aminao ka dia ho ataony mikotrokorana daholo ny zavatra rehetrarehetra aozongozony daholo ahitanao fa tena tsisy andriamanitra tahaka azy ary tsisy andriamanitra tsara tahaka azy. Mamatsy antsika andriamanitra rehefa reraka isika, manome antsika ny hery izy. Aza matahotra, aza miala amin'andriamanitra fa izao manana faharetana amin'ny fiandrasana ny valim-bavaka sy ny fitahian'andriamanitra. Ary tsika moa ravana raha miandrandra zany fitahiana zany dia ny tena fitahiana lehibe indrindra dia le nambaran'andriamanitra tamin'ny Abrahama hoe avy amin'ny taranakao no hitahiana ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Jesosy Kristy nambara amin'izany. Jesosy Kristy le fitahiana ho an'izao tontolo izao ka izay manana ny fanahin'i Jesosy Kristy ao anatiny dia nambarany hoe tsy handeha amin'ny aizina fa hanana ny fahazavanaina. Izay mino aozy izy dia tsy honoana, tsy angetaeta intsony. Zany ny tena fitahiana zany, ary tsy izany ihany fa mbola hitondra antsika ao amin'ny dova fitahiana mandrakizay koa izy. Zany ny fampanantenana izay omen'Andriamanitra ho an'izay rehetrarehetra miara-mandeha aminy. Io fanatrehan'Andriamanitra io fiarahan'Andriamanitra io tavan'Andriamanitra izay miaraka aminao io, tsy mandehandeha ho azy io fa tena hitondra fahasoavana be dia be eo amin'ny fiainanao zany. Ary zany ny nambaran'ny mpanompon'Andriamanitra anankiray hoe ataovy tsara fotsiny rakisos ny asan'Andriamanitra fa ho hitanareo fa omenanareo hatramin'ny kaprisinareo, hatramin'ilay haingitraingitra kely madinidinika izay mety tsy ilainao akory, omen'Andriamanitra anao zany fa izao miara-mandeha aminy ianao. Ataovy tsara fotsiny ny fiainanao miaraka aminy. Ary zany no hitomana antsika amin'ny tian'io ity ka ny fanontaniana mipetraka amin'ny kosa aminao zany dia izao hoe miandrandra aloha rano mpitahiana ve ianao, ranonora-pitahiana sy fahasoavana ve ianao eo amin'ny fiainanao, mitaonanao ariavana amin'ny tian'io ity. Miara-mandeha amin'Andriamanitra. Fa izay tena miara-mandeha amin'Andriamanitra dia androtsahany fitahiana. Dia inona indray no atahoranao fa dia izao manana fanantenana, manana finoana sy fahatokiana fa izao rehefa tena ny fanahy masina no mitarika dia ho hitantsika hoe tsy hatateraka ny filan'ny nofo ianao ary omen'Andriamanitra anao ny zavatra rehetra. Ny famarinana farany izay hitantsika eto koa raha dia izao hoe nandositra raha dia ny mpanjaka be miaramila aza fa tsy nahatohitra ny Jehova. Mandositra raha dia ny mpanjaka be miaramila aza fa tsy mahatohitra any Jehova. Hitantsika izany amin'ny andininy faraka ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy faefatra ambin'ny folo. Eto tsika ravana dia mahita fa eo amin'ny andininy faraka ambin'ny folo moa izy dia miteny hoe ny tompo osa izy manome ny teny ary ny vehivavy mpilaza soa dia antoko ny lehibe. Azo ambara amin'izany hoe le fandresena izay to filazany tsara hambaran'ireo vehivavy ireo dia tena vahoaka be mihitsy no miaraka amin'ireo vehivavy ireo zany manambara le fandresena satria eo ambany eo ihany mpanjaka be miaramila dia vaky mandositra ozy izy ka ny vehivavy dia mitoetra ao an-trano no mizarany babo. Zany hoe le fizarana babo dia tinazana fandresena hoe ao an-trano ny vehivavy mizara babo. Ary raha mandry eo amin'ny valy ianareo izy ny andininy fahatelo ambin'ny folo. Zany hoe raha ohatra zany ny Israely ka mipetraka ao anatin'ny valany ao mipetraka ao dia tena mandry fa izay. Zany le sary anohatra izay ambarany azy eo manao hoe tahaka ny elatry ny voromailala miravaka volafotsy. Ny voromailala moa dia endrika ilazana fandriam-pahalemana. Tena mandry fa izay zany ny Israely. Tena mandry fa izay izy raha mandry ao satria miaraka amin'ny Jehova ka. Jehova mihitsy zany no mampandry azy. Davida ihany moa milaza zany amin'ny Salamy 7:20 mampandry ahy ao amin'ny ahy maitso izy satria Jehova ny mpiandry ahy ho Davida. Dia tahaka ny volony miravaka volamena tsara. Zany hoe tena miaina tena miaina amin'ny fiadanana ny Israely satria nahoana aheliny tsotony mpanjaka maro izy. Aheliny Jehova zany ny mpanjaka. Mety misy tokoa zany mpanjaka izay vanitsonikionina manana projet hoe andao tsika nafika an'ireo, andao babotsika ireo, andao tsika. Fa vao manantona dia izao mitsoaka ahelin'Andriamanitra miparitaka tena mandresy satria miaraka amin'ny Jehova ny Israely ary milatsaka ny oram-panala ao Zalimona. Zany hoe tena milatsaka ny fahasoavana, milatsaka ny fitahiana, resy ny fahavalo satria Jehova mihitsy no mialohan'ny Israely tsy mahajanona miparitaka mandositra na dia ny mpanjaka be miaramila aza. Inona ravana ny lesona antsika tsoahana avy amin'izany. Rehefa tena Jehova ny ravana miaraka amin'ny olona dia tena mandresy zay alohavan'i Jehova ny fiainany. Mandresy ary ataony mpandresy tahaka azy. Misy mpanompon'Andriamanitra moa izay araka ny tantara ny ray aman-dreny mamany ny lava. Rehefa
mandroaka de volo eo mpiandry mandroaka de volo eo mpiandry fa vo midina avy any fotsiny ony izy de tonga de mipararetra le de volo de miteny ial zay faoko zao tsy mbola mandroaka akory izy satria nahoana de anytaniny hoe fa ahoana ro no andeha de aka satria naniny olona iny ny baiboly ny tseny tana ny fanepony zany la herin'Andriamanitra zany de tahaka zany koa sika niza mandrafy anao mety tena misy tokoa ny olona mandrafy anao ary tena tsy tianao sy mankahala anao tsotra izy reny le fahavalo reny ary mety be miaramila izy mety matanjaka olona io zany midikany fa izao raha Jehovah ny mandeha anoloanao de ho tanterahan'Andriamanitra aminao ny teniny izay ambarany amin'ny Isaia toko fa 4:7 manao hoe ny fiadiana rehetra izay voaforona hamelezana anao de tsisy ambinina ary ny lela rehetra izay miady aminao de ho resenao lahatra izany ny lovan'ny mpanompon'i Jehovah sy fahamarinany avy amiko ho Jehovah izany ny famonjena izay omen'Andriamanitra antsika mampandresy antsika Andriamanitra satria miaraka amin'ny Jesosy Kristy isika zany na tonga amin'ny Paoly manao hoe manoatra noho ny mpandresy ao izy amin'ny alalan'ilay ty antsika de Jesosy Kristy zany tena mandresy zay miaraka amin'ny Jesosy Kristy ny baiboly ravana de boky izay maneho amintsika fa efa resin'Andriamanitra ny fahotana efa resin'Andriamanitra ny fahavalo efa resin'Andriamanitra ny fahavalo rehetra ka tsy nisy na ajoro teo anatrehany io Andriamanitra zay nandresy ny zavatra rehetra io no Andriamanitra miaraka aminao ary zany na tonga Jesosy ite manao ity amin'izao tontolo zao na hitanareo fahoriana nefa matoky izao efa nandresy zao tontolo zao ny dikan'izany de izao misy fahoriana eto fa raha miaraka amiko ianao de ataoko mpandresy satria izany efa naharesy ny fahoriana rehetra eto amin'ity zao tontolo zao ty ny fahantrana zao ny tena fahavalo ngezabe zay tokony ho resen'ny firenena ahoana no resentsika an'izany raha Jehovah no ataontsika mpitarika raha Jehovah no ataontsika eo anoloana raha Jehovah no ataontsika raha tena miaraka amin'ny Jehovah ny firenena de tena sambatra ny firenena zay manana ny Jehovah Andriamanina fa na mbola ny fanompoatsampy ihany no indraindrainy izany nahatonga ny Israely no faizin'Andriamanitra izany mbola mahatonga ny firenena ho latsaka ambany aminatina kizo samihafa fa tsy maintsy mametraka an'Andriamanitra ho mpitaridalanatsika de izy no mpitarika izy no atao eo anoloana de ho hitanao ny heriny ho hitanao ny fandresena marina fa zay rehetra tena mametraka an'Andriamanitra eo anoloany tsy resy zany fa mandresy ka ny fanontaniana zay mipetraka amiko sy aminao ary zany de zao te andresy venao hanio zavatra zay ngeza be to miaramila be eo anoloanao io mitonanao ariavana amin'ity anio ty ataovy eo anoloanao Jehovah de ho hitanao ny fandresena izay hoentiny ho anao satria izy mihitsy no miady izany miady ozy izy fa ianareo kosa angina Andriamanitra ny miady amin'ny fahavalontsika mitsoka mitary mandositra ny fahavalo rehefa Jehovah eo anoloana ary angatao mihitsy ny fanahy masina hoe fanahy masina manomboka amin'ity andro anio ity satria io lay fanahin'i Jehovah zay mitoetra ao anatintsika fanahy masina manomboka amin'ity anio ity de izao ianao mihitsy no mitarika amin'ny zavatra rehetrarehetra izany ny dikany hoe ataovy eo anoloanao Jehovah raha fitinina zany riavana zay rehetra nambara teo de izao hoe nandeha teo anoloan'ny Israely namaky ny hevitra Jehovah ianao koa riavana ninona toe-javatra zay azo ambara hoe efitra lalovanao aza mandeha rery fa reraka ao ianao fa meteza hiara-mandeha amin'Andriamanitra omeo an'Andriamanitra ny familiana ny fiainanao manomboka izao ny faharoa nandatsaka ranon'ora-pitahiana sy fahasoavana ho an'ny Israely tany anefitra Jehovah ary ny ororo ny tany noho ny fanatrehany zay olona tena miara-mandeha marina amin'Andriamanitra ka misy an'io fanatrehan'Andriamanitra io ny fiainany mahahita ny voninahitr'Andriamanitra izy mahita fahagagana izy ary anehoan'Andriamanitra ny heriny sy ny fahatsarana izy na de ao anatin'ny dezera aza ny fiainany de te hiteny aminao an'izany amin'ity anio ty tena anehoan'Andriamanitra ny heriny ianao raha tena hampanjakainao tokoa le fanahy masina zay mitoetra ao anatinao hitarika anao amin'ny zavatra rehetrarehetra aza mandeha amin'izay sitraponao tsony fa ny sitrapontsika de mitarika antsika ho any amin'ny fahafatesana ny nofo mitarika ho any amin'ny fahasimbana sy ny fahafatesana fa meteza andeha araka ny fitarihan'ny fanahan'Andriamanitra fa izany no mitarika antsika ho any amin'ny fiainana ary ny farany nandositra na de mpanjaka be miaramila ary fa tsy natohitra an' Jehovah ny fahavalo de misy foana ary betsaka ny te hiady aminao fa mandresy ianao raha toka Jehovah no miara-miady aminao
dia ho an'andriamanitra rery an'ny voninahitra ry havana. Amen. Raha nisan'iretsy lahatra ianao ry havana fa tena ametraka an'andriamanitra manomboka amin'ity andro ity ho ilay tena mpitarika ny fiainanao dia arao izao vavaka ataoko izao. Andriamanitra, hitanao ny efitra sy ny olana izay atrehako ankehitriny ary tsisy miafina aminao ny fiainako. Tea ara-mandeha aminao tea hita ny tavanao ary hifonako aminao izay rehetra nandehanako araka ny sitrapoko hatramin'izay. Fa manomboka amin'ity androny ity Andriamanitra, omeko anao ny familiana ny fiainako, raiso ity fiainako ity, ary aoka ianao no hitarika fa tea hita ny voninahitra ao ary tea hita ny fahatsaranao ary tea misaotra noho ny amin'i Jesosy Kristy izay nomenao mba ho fanazavanao sy ho famonjenao dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy nanaovako sy angatahako izany vavaka izany.